Antsonareo zany zay androany mba hitondrana fanazavana mikasika ny disadisa zay misy anatin'ny antokonay leader fanilro. Nivoaka moa tamin'ny herinandro lasa teo ny didim-pitsarana dia mampiantona tanteraka izay mitonona ho leader fanilro ary ambadika aria ary tsy azondry zareo ampiasaina intsony ny leader fanilro. Eto zany dia marina hatrany hatrany fa ny leader fanilro dia iray ihany zay taritiny président national moa zany fa Andriamatoa Rakotomamonjy Jean Max ary androany zay dia niatrika tety dolo ny vice président ny Antananarivo zay atokavanako Andriamatoa Rémy Kotoarinivo dia ny vice président Soleil miandraikitra monsieur Rémy aloha zany miandraikitra ny faritany Antananarivo, Andriamatoa Soleil miandraikitra ny faritany Toliara, ny député Zafimily Constance miandraikitra ny faritany Fianarantsoa, dia ny président ny commission politique Andriamatoa Reboza Cyril sy ireo namana mavitrika eto atao tanàna Antananarivo ary nisy namana avy any amin'ny faritra Sofia koa niatrika teto. Voalohany indrindra aloha araka ny nazavaina teo misy ny didim-pitsarana. Iny didim-pitsarana iny alohany tsara ho azavaina amintsika fa tsy dia tena hoe inina natao izy io fa ny fizirizirina amin'ilay fioaram-pefy na tonga anay bureau national mpandrindra ny leader fanilro nandeha tany amin'ny fitsarana ary araka le didy efa mivoaka io zany iny didy iny zany amin'ny teny français dia hoe jugement par référé dia tsy maintsy natao ary nanome rary ny bureau national izay tena ara-dalàna zany. Mareko eto ihany koa zany fa ity no siège national ny leader fanilro. Zay zany dia fa zavatra anankiray manamarika ny fisiny ty fikambanany ty amin'ny ara-dalàna zay tariny président Rakotomamonjy Jean Max. Ny fepetra ho raisinay ngamba tsy dia tena hoe misy fepetra dia manao ahoana loatra izy fa iny lalàna iny ihany no tsy maintsy ho ampiarina zany amin'ireo izay mitonona te hanao anatanteraka zany filan-kevitra hafahafa kely atao amin'ny leader fanilro.